Rehetra an'izay le ankizy ato madama dia safo Faly miarahaba re zahay tompoko ambasady malagasy ato amin'ny ambasady Alter Center Koweït dia mba mangataka vonjy zahay ka mila fanampiana. Miarahaba antsika rehetrarehetra, mino fa salamatsara sika. Ialana tsiny ho anao izay tena tia manaraka ny tantara izay avoakan'ny Foivay fa ho araka ny noteneniko tamin'ny farany dia janona aloha kely vetivety fotsiny aloha mandra-pahavanty tia mandra-pahazahoantsika izany mba hitantsika vahaolana mikasika reto rahavavintsika zanantsika ao Koweït. Nahitana nazahoana nisy nanao polémique sy lasa olana be le resaka Koweït ny fampidiana ireo ankizy ireo satria misy akamaroany misy fifangaroana gropin'olona maromaro izay mahazo tombotsoa amin'ireto ankizy reto izay alefa hody no nanao resaka tsy dia matotra loatra manao menace satria ny teny izy ireo hoe ataonay izy rehetra tsy angalany fitondram-panjakana ireto ankizy reto, ataonay izy rehetra tsy hitongavany Andry Rajoelina any Koweït satria Andry Rajoelina zany namanay ka ataonay izy rehetra tsy hitongavany zany dia eto zany dia efa miteny manao izao filazana izao ho antsika mpitondra fanjakana, ho anareo mpitondra fanjakana ho Madagasikara, ho anao filoham-pirenena dia raha maheno zao fangatana izao dia ataovy ny asanao tompoko satria misy ireo olona élément perturbateur izay manakana ny anaovanao ny asanao, manakana ny angalana ireto ankizy reto satria miteny hoe tsy misy profo io ny profo ho apetraka ao ny profo izao ny profo dia ho jerevy tsara fa anatin'ny ambasady anankiray ohatran'ny sardine ny misy reto ankizy reto. Rehetra an'izay le ankizy ato madama dia Faly miarahaba re zahay tompoko ambasady malagasy ato amin'ny ambasady Alter Center Koweït dia mba mangataka vonjy zahay ka mila fanampiana dia ato zahay sahirana maro ny marary dia folo izao ny ankizy tsy ampitaona ato dia ny olana anay izao betsaka ny complet dossier efa vita fa tsy manana hevitra hodiana zahay satria ny directeur-ny Alter Center amin'ny ambasady Koweït izao mangataka ny fahatongavan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina aty Koweït i président satria mba mangataka zahay ho tompoko mba alaina mpanindroany zahay rehefa na dia nisy azany tsy mety nataon'ny rahavavinay teo aloha efa tafody an-tanindrazana ka mba mamelanay fa mafy na teo-ody an-tanindrazana zany dia ankamaroanareo tompoko tsy manana passeport dia takiana vola zahay efa mitsoaka any amin'ny tranon'ny patron dia tsisy ninina complet aty aminay dia ny dossier izay anananay kely efa vita ny ampidinanay efa 2 volana ny sisa 2 volana sy tapany angambany dia tapitra n'izany dossier ny laisse-passer anay zany fa après 6 mois koa vao manao ny mety manao vaovao ndray mandeha ka mbe mangavy anareo an-tanandroa zahay reto tompoko fa te-hody fa mijaly zahay ato amin'ny ambasady efa miisa 115 zao zahay ato amin'ny ambasady dia en plus ny moa efa betsaka koa ny ao tokotany ao dia tsy avelan'ny sécurité miditra satria raha tsy tonga ny lehibe anareo dia tsy mahazo miditra dia en plus n'izany koa mangataka vola zareo raha tsy manana 115 na 180 dia tsy mahazo miditra ato amin'ny ambasady dia zao ny henanay dia nanome fampatokisana anay zareo dia tsisy ny toy ny fahakananay aty Koweït ka mbe mangavy re zahay tompoko mba raiso an-tanandroa fa te-hody zahay mafy zany te-hody any an-tanindrazana zany fa tsisy mikarakara dia ny sambra misy anay zao anankiroa dia ato zao ny anankiray dia mba mangataka re zahay tompoko mba raiso an-tanandroa fa mijaly re zahay tompoko dia mba mangavy re zahay maheno misy asa tsy ampitaona ve ao amin'ny miaraka aminareo?
misy zaza tsy ampy-taona ato aminay ato dia mba mandehana eto ilay tsy ampy-taona mba ho hitany Andriamatoa Andry Rajoelina. Tena mba miangavy re zahay. Reo zao ny ankizy tsy ampy-taona dia ireo ny maheno tompoko azafady. Firy taona zao ny taona ny farany ambany indrindra? Ny farany ambany zao 5 taona. Zareo reo eo amin'ny hatramin'ny 7 taona dia ao ny 9 dia ao ny 12, 7 dia ny ray angamba ny 20 taona. Fomba nanahoana ny tongavan'ireo ankizy ireo? Fomba nanahoana no tafavoan'ny aéroport Madagasikara zafady? Efa teneniko tao zay. Ahoana ny fomba nahatongavanareo amin'ny aéroport dia nahatongavanareo taty Koet. Dia atoko mbola misy ankizy iray te hiteny satria anisan'ilay voafitaka aloha izy hatramin'ny karama dia mangataka fandraisana anay an-tanana to. Dia ny taonanareo anaty passeport any Koet firy taona? 23 ans. Tenena mafimafy. Sorry ny karakara papienareo. Papienandehanareo. Zahay tegna mijaly Madagasikara tanke zay avy tamin'izay zay andeha tatao nivolanin-jareo mila 23 ans olo ko tsy tondro 23 ans zareo tsy mahazo mandeha Koet. Ke zay avy tamin'izay nanapakatra taona zay nandeha Koet. Teto amin'izay tegna mijaly zay patronay tsy manome karama zahay. Zay amin'izay nahatonga zahay niboaka andeha asa ivelany nefa zay totron'ny pôlisy miditra amin'izay zay tafiditra amin'ny ambasady. Ke zay avy amin'izay zay ke tegna natintiody zay tsy mikarakara zahay. Ke nitakin-jare vola zahay hodianay Madagasikara nefa zahay tsisy volanay amin'ny patronay tsy namezan'ny patron zahay. Ke mbo miangavy areo olo maventy an-tanàna zahay mbo andeha agnatin'ny zahay atao fa tegna mijaly zahay hanoanay tsy manjaly zahay tsisy vola. Takian-jare bie zahay lafo be le bie takian-jare aminay nefa zahay tsisy vola. Manjay tegna noho ny fijaliana ilay misy any Madagasikara ke mijaly Madagasikara fa mijaly ke naregny Koet hoe lafo karama Koet zay teto amin'izay naregny izy zahay mbo agnatin'ny mijaly zay akagny ke zay teto amin'izay nampafitra taona zay tegna mbola zaza zay fa noho ny fijaliana misy Madagasikara naregny ko tsy 23 ans tsy mandeha Koet zay tena nampafitra taona zahay nagnamboatra copie nampakariny taonay zahay mbola zaza zay ko taonay nampakariny. Manjay. Volanay tsy azonay tamin'ny patronay. Zay teto amin'izay niboaka zahay mbola andeha hitady asa ivelany fa zahay tatitra pôlisy zahay andeha asa ivelany nampiditry pôlisy takato amin'izay zahay ke ody Madagasikara nefa zahay tsisy frais. Tsisy bie. Nay marary. Ry zareo an-tragno. Tany ty tsy salama. Karan'ity zao raika ty zao taminay nididiagna pandesita ty tsy salama taminay nididiagna. Dia reto le tsy salama. Reto le tsy salama zao reto tsy salama daholo. Tena problème aminay ato madama na ino raha tsy marary aminao na marary nify anao na azo tazo na mivalan-drano anao na magnino dia paracetamol ray ihany ny azo hoanina. Tsisy ankoatran'izay ny zavatra omeny zareo. Dia nahirana be le izy dia marobe ny ankizy tsy salama. Izany ny fatorynay ohatra sardine zay ato matory rehefa amin'ny alina ny andro.
Mbola misy gasy maro any ivelany satria na dia ny ato an-trano aza sahala amin'ny sardine dia tsy ampidirina zay reny efa any an-tokotany mafana be mandeha amin'ny 90 degré an-tokotany akany dia any an-tokotany tsy ampidirina zay reny satria na tsisy ampidirana mihitsy ny ato an-trano ohatra sardine zay ato rehefa matory amin'ny alina. Tsy misy mijery le marary na infirmiera na tsisy minina mihitsy zareo mihitsy aza nanome alalina hoe atsoa ny fanjakana rehefa tsy manana vola ny BNM toy zareo. Dia any amin'ny polisy koa mbola be dia be ny any amin'ny polisy ny ato an-trano efa feno any an-tokotany tsy ampidirina zareo any amin'ny polisy mbola maro be karanay koa amin'ny polisy any. Amin'ny polisy koa eto amin'ny prison. Dia hitany madama dia le zavatra tsy mazoke le fangatanay zany dia ny fampodinanay meka dia le fandraisan zareo andraikitra ho an'ireo zay mbola satria zany maro be mbola te hody any ivelany any fa noho ny le tsisy mikarakara eto zay zany no zavatra tadiavinay voalohany indrindra le fangalana ny ato amin'ny shelter aloha dia le any amin'ny polisy dia le fanontaniana mipetraka zany amin'reto koetianina reto inona ny antony hitazomana anay fotsiny ato. Ohatra zao vao niditra tato zay nananganay zany 200-680 zany nangataka mba andeha hanome voloatra an'izao nefa 5 personnes ihany ozy izy mandeha tsy mandeha androany fa après 1 mois koa dia nefa zany le vola efa tsisy daholo ka miangavy dia milela-paladia amin'ny filoham-pirenena zany mba hijery akaiky anay aty fa tsy dia hoe sitraponay le izy fa nohony tsy fahampiany any Madagasikara. Dia misy ohatranao no mandray andraikitra any amin'ny ery dadatoa zao dia mbola misy ankizy be dia be satria tsy fantatra firy ny isany any zany hoe any amin'ny polisy satria zay mampiantsonay anazy ataonay dadatoa zareo any amin'ny polisy mbola be dia be ny any fa tsy fantatra firy ny isany satria talohan'ny fetiny islam teny zany dia nandroaka ankizy be dia be zareo dia maro ny gasy tafiditra-trano ka mba miangavanareo manamboninahitra re mba hitsinjo anay akaiky aty fa aza dia mihaino feon-dakolosy loatra satria eo amin'ny 90% zao dia niala ny tanindrazany hoe hitady ho an'ny ray aman-dreny sy ny fianakaviany sy ny zanany tsy voatery akory hiala tanindrazana dia devartena ny diany zay angamba no azoko agnamafisana sao dia misy mbola hiteny reto zahay reto re mba miangavy re ry président ho alaivinareo zahay fa tegna te ahody zay angamba dia merci beaucoup. Dia manantena ny valiny mafapo zany zay rahavavy dia manantena ny valiny mafapo zay fa tena mijaly sahirana mihitsy re zay ato iyo misaotra anao miaro Socho. ao ny marary zay vao avy nodidina, ao ny marary vao avy natao opération dia na marary nify na marary inona dia paracétamol anankiray ihany no hohanina zany maha-olona masa migasy dia tokony novanareo fitondram-panjakana fanehoan-kevitra anaovanareo fitondram-panjakana vahaolana adraisanareo vahaolana ireo ihany koa ny ankizy izay tsy ampitaona 14 ans 15 ans ireo ankizy ireo ary ampiakaranao 23 ans 25 ans 29 ans ny taonan'izy ireo jerevy tsara fa raha maso maha-olona tompoko dia zao ankizy zao dia tokony zaza tsy tokony mbola hiasa fa ny zavatra tsy fantatra fomba manahoana no mahatafavoaka ireto ankizy reto ao Madagasikara ny tafavoan'ny aéroport ity raha mahita zao fa tena mbola ankizy mbola voaeritreriny mbola eo amin'ny âge de puberté mbola eo amin'ny taonany fialan-tsakana nefa no alefa mandeha miasa ary any amin'ny tany izay sarotra indrindra tsy dia misy loatra ny droit de l'homme amin'ny zany toerana zany angatana eto zany président Andrinirina Rajoelina sy ny mpitondra fanjakana ao Madagasikara dia ireo ny vahoakanao ireo ny ankizy izay anampy ny ray aman-dreniny satria ila ravinahitra hiasa amin'ny fanampiana ny ray aman-dreniny no nialan'izy ireo tany Madagasikara nefa ny izao ny situation iainan'izy ireo misy maro dia maro ireo ankizy ireo te hody
nefany sakanany sasany satria misy karazan'olona izay mahazo tombotsoa manao mampivaroteny an'ireo ankizy ireo, mampanao film mamoha fady ho an'ireo ankizy ireo ary manararaotra manao harcèlement moral, harcèlement physique satria efa ao anatiny problème reto ankizy reto mbola araraotiny tsy mataotody ampanovinofina fatany dia avy eo avadika an'izy ireo ny resaka iny tsy de hidirako fa ny tena mahatonga mitsangana dia ireto zaza tsy miampitaona, ireto zaza marary, misy rahavavitsika, misy zanatsika marary ary mila fitsaboana izy ireo, misy ny natao opération, misy ny marary mahazo manana karazana aretina nefany tsy misy mpiay, tsy misy infirmière mijery azy ireo, tsy misy mpitsabo izay manara-maso azy ireo fa dia ry zareo samy malagasy, ry zareo samy mpiravavy, ry zareo samy ao anatin'io ambasady iray ao io daholo no mifampitsabo zany hoe mifanavitra dia mangataka ho antsika gasy rehetrarehetra raha manam-po dia aleotsika hetsika ho anareo ray aman-dreny reto ankizy reto mitsangana ianareo satria zanakareo aty mijaly ianareo na defa reto ankizy reto andeha hiasa amin'izao sady tapaka ny vola ho alefany any aminareo anampina anavotana ho an'ny valibabena ho anareo ny zanakareo aty mijaly ka okisika ray aman-dreny izay maheno zao vaovao zao izay maheno ity vidéo ity mba hitsangana anampy anao izay rehetrarehetra hitsangana ny mpitondra fanjakana malagasy mba anao izay iverenany reto ankizy reto any an-tanindrazana izay ary zany fa ataoko fohifohy satria iverina matetitetika eto sika mandra-pahandraisana vahaolana mandra-bahitana vahaolana mandra-pahalasany reto ankizy reto aretona zany dia mba miangavy aloha mba mitendry ho anareo mpitondra fanjakana ao a Madagasikara mba jerevim-potony re ireo ministera na ireo karazana boaty agence izay manao karapanondro passeport tsy ara-dalàna na passeport sandoka mampiakatra taonan'ireo ankizy tsy ampitoana ireo manao taratasy sandoka mandefa ny gasy andeha hiasa ary jerevim-potony ihany koa ny zavatra misy farafaratsy nareo mba mandefasa olon-dehibe mandefasa karazana délégation mba hikarakara ireo ankizy ireo satria ny amin'ny tany arapisasany toy ny any Dubai dia misy ambasady mikarakara ireo ankizy ireo fa nahoana ny ao Koweït, ny ao Arabie Saoudite, indrindrandrindra ny ao Koweït tsy jerevanareo. Ataovy ny rapatriena ireo compatriote-tsika ireo gasy ireo raha ohatra ka tsy expulsé ny Koweït ihany ilay izy loatra tsy manome tsy manao expulsion zareo dia aleo atao ny rapatriement zay ny ataka zay ny fangatana zay atao dia isaorana betsaka isaorana tsika rehetrarehetra nanaraka hatramin'ny farany dia hojerevana sy ho arahintsika maso asika malagasy rehetrarehetra satria manana zanaka ireo ankizy ireo manan-janaka manana vady aman-janany manana ny ray aman-dreniny ka mitsangana tompoko ho anareo zay avan'ireo zay miasa ty Koweït satria misy ny sasany maty vonoin'ireo patron zay ho an'izay sendra ratsy patron dia atsipy any anaty ranomasina mitsangana tompoko samy raharay sika samy gasy sika ray tanindrazana sika rehetrarehetra mitsangana ianareo ray aman-dreny mitsangana ianareo zanaka mitsangana ianareo anada anao izay iverenany ireto avanareo ireto anadanareo raha vavinareo ary zanakareo izay any tany lavitra any amin'ny fijalian'izy ireo mahatonga mitsangana dia noho ny firaisan-kina masamy gasy za tsy miasa any Koweït za tsy mipetraka any Madagasikara tsy tokony misy hitsanganako fa noho ny fitarainan'izy reto taty amiko dia voatery mitsangana anao izany fampandrenesana anao izany fangatahana amin'ny filoham-pirenena mba anao izay ampody an'ireto ankizy reto izay fa isorana betsaka nanaraka hatramin'ny farany manome fotoana indray amin'ny manaraka veloma daholo